Bulldozer no entiny ben tanana ny Mahajanga ankehitriny iady amin'ireo vahoaka tsy mandady aro na mitrongo vahoomana eny amin'ny fokotany Antanimalandy plaque 7 faritra Amparigidro mikasika ilay olany tany anaovana ny toerana famononombina ny abattoir. Omaly tokoa ny andro ny latsinainy fa 7 ny volana Aogositra taona 2024 nanao tsidiparitra nijery ny alalin'ny rano teny toerana ny ben tanana ny Mahajanga sy ireo délégation na izay tariny niteraka tebiteby lalipaka ho an'ireo vahoaka miisa 200 mahery izay monina eny amin'ity faritra ity ny teny navoaka ny ben tanana ny Mahajanga ary miaina ao anatin'ny fitaintainana tanteraka ireo vahoaka amin'izao fotoana izao. Reny piasan'ny commune reny niteny taminaka hoe teneny tompotranareo fa mitelo zay mivory any amin'ny commune nareo de andro amin'io midi de zany teny zao tsy mahita anazy fa fetako izy de teneniko de fa tonga moa amin'ny telo tsy hitako tompotranay tonga amizay rumeur sy ny piasan'ny commune nareo hoe nampivory anay nanantsonantsolo isatrano zany reo hoe avia fa misy mivorivoria de nivorivory zay tsisy tompony tany fa tompony trano foana de niteny amizay zany maire hoe zao zo mampilaza aminareo fa raha ohatra ka tsy mety marimaritra iraisana am'le zavatra nitenenay nareo hoe afindra de ho avy zahay amin'ny bulldozer sy ny police zany androdana an'le trano fangatako sy mba tsy ho zay fa engany mba aneky an'le zay zavatra marimaritra iraisana zay nambarana anareo ifindra iala moramora ozy fa raha ohatra ka tsy iala moramora de tsy maintsy ho avy zay zavatra zay satria ilainay le toerana na de kely ary le tranonay tafibozaka izy io de anay io fa tokony janona aminay zay fa tsy miala eto fa ry janona eto atrany trano. Efa ambolana maro no nisiny ity olana ity fa indrindra teo amin'ny ben tanana ny Mahajanga sy ireo vahoaka eny amin'ny fokotany Amparigidro. Araka ny voalazan'ireo mponina dia anaovana abattoir ity toerana izay misy ireto vahoaka ireto. Raha ny zava-misy anefa tsy mbola nandalo teo maso ny mpanolotsaina manosopaly sy tsy nandalo fankatoavana teny amin'ny mpanolotsaina manosopaly ity tetikasa izay eritreretiny ben tanana ny Mahajanga atao ity. Izany ihany koa no manambara sy manapirofo fa tsy manaraka ny fenitra maharadalana ny fietsika ataon'ny ben tanana ny Mahajanga. Mipetraka ny fanontaniana hosahan'ny ben tanana ny Mahajanga atao ve ny handrangaranga ny bulldozer ho an'ireo vahoaka madinika izay tsy manana ny toerana ialofana raha tsy amin'ny toerana izay ananan'izy ireo.